Miarabantsika rehetra ry avana minaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ny karemy isika. Ary raha miresaka karemy dia misy zavatra vitsivitsy tsara ho fantatritsika hoe takiny ahoana ny fiomanantsika hiatrika ny fahafatesan'ny Tompo ny fitsanganany amin'ny maty. Ary tsy amin'ny karemy ihany fa indrindra ny herinandro masina izay hanomboka tsy ho ela. Ny fiangonana ry havana Fjkm Atsimon'Imahamasina iso dia mba fantatrao marina ve ny dikany teny hoe Mahamasina. Ny dikany hoe masina miavaka, zany hoe ilay manao ny tsy fanaon'ny olona. Azontsika ve zany resana zany? Ny Fjkm Atsimon'Imahamasina zany dia Fjkm manao ny tsy fanaon'ny olona, fa manao ny sitrapon'Andriamanitra. Be dia be ry havana ny tsy fanao ny fanaon'ny olona, be dia be ny fanaon'ny olona amin'ny fahafatesana izay ataony kristianina nefa tsy tokony ataony. Dia eto hampianatra anao amin'ny pratika mihitsy hoe izao no tokony atao amin'ny maha-kristianina. Fa rehefa tsy miteny, fa rehefa tsy hoe izay ataon'olo hoe entiny miakan-drefam-baravarana dia lasaka anao entiny miakan-drefam-baravarana. Fa hampianatra anao izay mifanaraka amin'ny soratra masina. Kristianina miatrika ny fahafatesana. Ny tanjona dia ho mafiorina ianao ka hiaraka hitsangana amin'ny Jesosy Kristy, ilay nitsangana tamin'ny maty nandresan'ny fahafatesana. Ahery ianao fa niaraka amin'ny Jesosy Kristy, ilay nitsangana tamin'ny maty nandresan'ny fahafatesana. Ny fanahy masina ampahery ianao ary anantena ny fisainana mandrakizay isika. Inona atao hoe fahafatesana? Ohatran'izao izy rehefa anatin'ny cercueil. Ny dictionnaire encyclopédia dia manazava fa ny fahafatesana dia fitsaharan'ny aina ao amin'ny vatana, tsy mipitepitsony ny fondry, mitsahatra ny fiasan'ny ati-doha sy ny tova rehetra, manomboka rava, mihasimba ary mialoha ny olona rehefa maty. Zay zany ny voalazan'ny dictionnaire. Fa inona atao hoe fahafatesana ao amin'ny soratra masina? Ao amin'ny soratra masina, somary maizimaizina aty fa manaraka amin'ny écran ihany koa isika izay mahatazana. Ao amin'ny soratra masina dia ireto no entina manambara ny fahafatesana. Ny voalohany indrindra, mody any amin'ny vovoka. Hitantsika ao amin'ny Salamo 4:100. Tsy hoe nody any amin'ny raina, fa nody aiza? Nody any amin'ny vovoka. Dia indray moa tsy haiko hoe dadantsika ve zany ny vovoka? Mety izy ihany zany amin'ny lafiny anankiray. Fa ny anankiray ihany koa ao amin'ny Nomery 2:420, angonina any amin'ny razana, mialaina ao amin'ny Joba 2:420, matory ary izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no izy fo, Daniel zany, torimaso lalina, nody mandry, Genesis 7:7-7, maty, Genesis 7:7-7, fahafatesana ara-panahy, Genesis 2:2-7. Ina io hitanareo io? Ina ny sary hitanareo raha fasana? Io no atao hoe fiaina tsy hita. Hoe nidina tany amin'ny fiaina tsy hita dia afaka manao hoe nidina tany am-pasana. Zay zany dikany aiza ny fiaina tsy hitanao? Anay izao any ambony mamory. Zay zany. Any Ambalavao koa misy. Ireto voambolana fototra ireto no ao amin'ny Baiboly milaza ny amin'ny fahafatesana. Ny voalohany dia ny teny hebreo hoe Sheol, izay milaza fasana, fiaina tsy hita, fasan-drazana ametrahana ny fatin'ny olona maro, lavaka andevenana olona rehetra izay maty. Tamin'iny Covid iny zany dia be dia be ny Sheol natao teny alakamisy. Alakamisy moa izy iza le. Ny teny hebreo ihany koa kever na kivora dia milaza fasan'olo tokana, ohatra ny fasan-draely. Io indray zany le kavozitsika. Ny Hades indray ozy ny teny grika. Io indray dia toerana hipetrahan'ny maty na toerana honenan'ny maty. Fa io ihany koa ny Gehenna. Io lay
fary mirehetrafo le lavaka tsy hita noanoa zay zany le izy rehefa mandroka devoly izy zany mpiandry de roana makany amin'ny fary mirehetrafo tsy fantatry le mpiandry akory hoe inona moa ny fary mirehetrafo ny azo farihan'ny taso no hitany fariana noso no hitany fa ny dikan'le izy eto a de fary mirehetrafo gehena lavaka tsy hita noanoa ho an'ny avatsika katolika dia ao a ny antsona hoe afo be na afo fandiovana fa misoratra masina izy le ambarany hoe fikitroanisy eo amliko toko 3:7 zany hoe toerana onenan'ny olona ratsy sy izay mpanota araka ny fijery ny fiangonana rahavavy inona ary ny ambarany soratra masina momba amin'ny fahafatesana eny amin'ny écran zany tsika no manaraka fa mazava ny rembony ery voalohany indrindra ny ambarany soratra masina momba ny fahafatesana ry havana tranga velan'Andriamanitra iseho amin'ny fiainany olona ny fahafatesana tranga avelan'Andriamanitra iseho amin'ny fiainany olona ny fahafatesana nefa raha ny fanirian'Andriamanitra amin'ny mpanompony dia nisafidianany malalaka ny fiainana sy ny fahafatesana miantso ny lanitra sy ny tany aho mba ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko eo anohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranakareo raha izany zany dia tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ninona ny fahafatesana zay zany aloha anankiray faharoa ny fahafatesana no tambon'ny ota ny fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ho Kristy Jesosy tompontsika ny fanahy izay manota no ho faty le fahafatesana eto zany a tsy resaka rabatana fotsiny fa ny fahafatesana amin'ny lafiny rehetra na mety fahafatesana ara-panahy io na ara-tsaina io na ara-petsepo io misy olona matika io mantsy ny fetsepony dia tsy mitomany tsony mihitsy izy dia tsy mitsiky tsony mihitsy izy nefa izy dia mbola mandehandeha somatsara eraky ny tampo-tanàna fahafatesana ihany koa ny fahatapahan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra noho ny eloka sy ny fahotana zay le resahana teo ao voalohany teo fa ny eloka reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy Isaia 7:22 tsy sitrak'Andriamanitra ny fahafatesany olona dia aza miteniteny an'izany tsy hoe sitrak'Andriamanitra ny etsony malalanay anarany ianao mba kristianako sitrak'Andriamanitra hoana ary ao vatsika fa tsy sitrako ny fahafatesany izay mato Jehova Tompo ko mibeba inareo mba ho velona andron'ny karemy zao fibebahana ny loha hevitritsika Ezekela 2:2 loza manambana ho an'ny olona ny fahafatesana ary mamatotra azy tandremo zany a tandremo makaiza ny fanahany maty ao samy mba miresaka ry avana hoe makaiza ny fanahany maty alefa samy mba milaza zay mba fatany fotsiny aloha dia aveo tsika mba hany izy makaiza ny fanahany maty ao ary zao ny voalaza ny soratra masina ao ary miverina any amin'Andriamanitra izay nanome azy miverina any amin'Andriamanitra izay nanome azy tsy mandehandeha zany io dia tsy marina tonga namangy anay teto ny devoly dia afaka maka ny endriky le olona maty iny a dia tonga ao aminao ao any aminay any ambalavaon-tseny-paroa misy ny atao hoe kinaoly le kinaoly zany maty le olona dia mitsangana atao le taolana iny dia mandehandeha ohatra hoe ipip rangiposa rangidava dia tonga aminao izy dia mangalatra ny lokanao sy ny sisa sy ny sisa taolana io a taolana mandehandeha amin'ny faritra anja 7 kilometra mialana ambalavaon-tseny-Paris fa reny dia tsy le maty io fa asany devoly zany rehetrarehetra zany lolo vokatre fanany hoe ny fanany maty dia miverina izy any amin'Andriamanitra izay nanome azy Toriteny 2:7 Jesosy teo amin'ny azo fijaliana rehefa hialaina dia niteny hoe raiko ao na izy eo an-tananao no atolotro ny fanahiko misy taizanay zay ry havana tamin'ny
isaky nivavaka izy vao maraina dia zao ny azy nivavaka ataony tompo amin'ity anio ity dia oampelantananao atolotroanao ny fanahy toy za fialava adala ialangamy mietretra an'io faty dia marina ny azy ka rehefa nandinika taty aoriana hoe tsy fantatro aho izy izy nadominy tomobila ry ny anano ataoko tonga loza izy mba fijery no moa zany hoy Jesosy tamin'ilay jiolany ara-nomboana teo amin'ny azo fijaliana anio no ionanao amiko any paradisa fa tsy misy mitsy hoe mijanona ao anatin'ny fahasanao misy mampianatra an'izany manko amin'izao fiangonana hafahafa reny manapatokany tompo aloha dia mijanona anaty fahasanao haninao any amin'ny tompo oza ina ndrarainao azany any amin'ny tompo ozy ny soratra masina zay le izy manomana toerana eo akaiky ny ray ho atsika Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia niteny hoe fandeha aho ary amboatra fitoerana maninona ho anareo zay zany mazava ngamba zay nakaiza fanahany maty dia efa mazava zay ahoana ary ny fomba hietrehantsika ny fahafatesana miomany isan'andro hiatrika ny fahafatesana maninona hoe dia aloha mba tenenao amin'izay na manao akaikinao miomany isan'andro hiatrika ny fahafatesana zay miomana ny mahatonga atsika ho tapoka sy farany izay maharary ny fahatokavany fahafatesana satria isika tsy miomana tsy mitovy ny olona efa marary mafy efa nalana nenina maty amin'izay ohatra mba malefilefy ihany le izy fa le accident tonga dia tonga dia tsy hita vetivety eo marary iny sa tsy zany dikan'izay miomana sa zao fa miomana ho maty vady tomety olonareo ary nenitra io dia efa miomana fa ho faty zara teo moa olona efa ao anatin'ny fikambanany FSP fikambanany sisapaty zay zany dia efa miomana fa miomana amin'izany na zanakao dia efa miomana amin'izany misy soratra masina moa zany fa tsy hamaky an'io ho an'izay olona miady mafy amin'ny fahafatesana dia ampiomana izy iona amin'ny tompo amin'ny fifaliana fa midraretsika marary mafy le olona efa olaza tsy hita tsony zay navananjy dia ianao tsy hitanao zay teny le dokotera matahotra ny teny aminy ianao nefa tsy avitra tsony ianao ndray mbola tsy hitanao ina no teneny fa tenenao mpitiaviny miomana fa tsy fantatritsika ny fotoana zay andehanantsika faly ao dia efa miomana dia amboarany lalina fa ny tompo mitsenana ao amin'ny fanjakany ratrazay ao amin'ny fisainana mandrakizay omany le olona omany izy raha mbola mahatsiaro zay zany le izy dia tadidio i Jesosy Kristy rehefa niady mafy tamin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana dia nanolotra ny fanahiny dia ny ankonana sy ny fianakaviana miady mafy amin'ny fahafatesana na nydona paoriana dia hanao zava-dehibe ny fideranan'Andriamanitra rehefa mandritry ny fiandrasa apaty zany tsy fisotro-toka no atao ao tsy dômy zay mantsy le mpanao azany ane fa ny atao ao fideranan'Andriamanitra hira raha mandre toriteny sasana ane misy olona koa manko fanatika toriteny vao manomboka hatrany amin'ny folo alina manapatoka ny 20 alina toriteny rezy ny olona efa mitsipy fotsiny manano izy tsy lahitra akisoko fa jereo tsara ifampahirezana io mba hifampahirezana amin'ilay dona-paoriana anomezana voninahitra an'Andriamanitra isaorana an'Andriamanitra ny vavaka sy ny fianonany ten'Andriamanitra no atao betsaka tsy mitany razana sady tsy manan-kery raha mitany razana ny kamboty no sambatra indrindra fa rehefa manana Jesosy Kristy ny kamboty fiadanana izany tsy mitany razana tsy mila iresahana ny razana tsy mitady fa tsy maintsy manao safidy ianao iza no mitahy ianao na Andriamanitra na ny razana fa tsy afangaro ao ka edina ny tsy ny maty tsy miteraka mihitsy zay mivady dia rehefa misy famadihana dia alao anaintsy tsy mitahy ny razana miorena tsara amin'ny finoanan Jesosy Kristy santatra izay nodimandry miorena tsara amin'ny finoanan Jesosy Kristy izay santatra izay nodimandry Kortiana voalohany toko 2:20 manana fanantenana ny amin'ny fitsanganany tenany maty
rehefa mampahery ny kristianina ny donam-pahoriana aza be resaka amin'ny fampiasanao ny obolana malagasy. Jereo fa misy olona amangy manaraka ao afara dia mba jereo misy embotaiazy ny mpamangina. Atsika fa zany resana zany. Dia aza resana daholo ampisehoana hoe zany anatrany kabary raha iny zay manamanjo inona moa zany. Atsika ilay izy. Fa ny atao ampaherezo amin'ny tenin'Andriamanitra izy mba hanatenany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresiny fahafatesana. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no antenantsika ny Kristy dia manitra indrindra noho ny olona rehetra isika. Fa zao ry avako, mangatafy fampahirezana sy fampiononana feno avy amin'ny fanahy masina. Rehefa donam-pahoriana da any amin'Andriamanitra miazakazaka. Mangatafy fampahirezana. Ary zany no andraikitry ny dekonina sy ny loholona ry avako. Alahady ny dekonina sy ny loholona moa. Io mitondra kapoka io vitana sekoly Alahady io. Vitana sekoly Alahady io. Ka raha io neverinao fa andraikitra ny antsony ny tompo anao ho dekonina sy ny loholona diso adiresy ianao. Fa ny anjara ny dekonina sy ny loholona mampahery ny reny ny donam-pahoriana ary efa ataonareo raha teo moa zany asa fanompoana izany. Mampahery aza mialala amin'ny fanahy masina. Aza miandro hoe aizy ranona fandana mampahery ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy manana hery intsony ny maty, tsy afaka manao na inona, tsy afaka mihetsika na miasa na mamokatra ny maty. Fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina, ny amboa velona ny tsara noho ny leona maty. Noho izany rehefa anatitra voninkazo, aiza ny tokony manatitra voninkazo? Amin'izy velona ny tokony anaterana voninkazo. Fa tsy hitany akory ny soatra hoe ho an'ny dada malala anay. Ela be anao tsy manao ho an'ny dada malala anay. Papisserie, tsy haiko daholo izay sorasoratana amin'iny. Aza manao an'izany tsy hitany io. Tsy hitany. Tsika raha teo tsy miresaka amin'inona? Tsika raha teo tsy miresaka amin'ny maty. Zay zany ny anankiray. Dia aza manao an'izany sady tsy afaka miasa tsony io. Ny sasany lamody avy zany mikitikitika vatapaty ohatry manafisafy vatapaty. Oka rere olona. Velona tsy nisafosafona izy fa nitsongotsongonao eo akaikina avao. Maty izy vao safosafo safosafo. Asika tsara zany resany zany a. Zay zany sady tsy afaka amin'ity tsony io. Zay zany l'izy. Dia tsy mandreny kikika sy ny tomaninao tsony le maty eo. Ary zay rehefa anairana ny fanoloran-tenantsika amin'izao andro ny karemy zao. Fa rehefa maty ianao tsy afaka manao na inona tsony fa ny olona no milanja anao. Ny tongony mandeha aloha sa ny lohany mandeha aloha. Dia gaga ianao amin'izany ady hevitra zany. Tsy ara-tsoratra masina ny famadihana satria tsy mahatsiaro tsony ny maty. Ka fomban-drazana ko ariny fianakavianako mijoroanao vavolombelona. Aza mamangy. Ary aza mihatsara velatsia amin'ny famanginako hoe zay moko zany tsy mamangy fa zay moko zany tsy mamadika fa zay efa mpanompon'Andriamanitra efa mpitoriteny fa tia ny fandraisanay anjara. Rehefa tsy manao dia maninona? Tsy manao. Za tsy tendry avy nisy zanaky ny fiangonana publication tany amin'ny Facebook tany nafinaritra anala izy. Zandro aloha amin'ity fahafahatserovana ny iny izy ty. Ny maty ty dia tsy mba namanareo amin'izany aho izy. Merci, bravo. Zay le izy. Velona ny tsarovo tsara. Io vadina orokoroa isan'andro, orokoroa tsara mitsy io zanaka orokoroa isan'andro. Dia mbola velona io, tsy afaka atao an'izay tsony rehefa maty. Aza mifaneraserana amin'ny resaka amin'ny maty, na manompo ny maty, na mangata-pitahiana amin'ny maty. Ary zay tsy hanomezana fitenenana eto amin'ny alitara rehefa misy fahoriana, fa ny mpitandrina ihany ny solotena ny kristianina. Satria misy tsy hafe eo ary amin'ny fahoriana ny atanany tsy finoany olona. Io azo ny afeniny io any amin'ny mariazy. Fa rehefa eto amin'izay izy rehefa mafy ilay fotoana izy veloma tsy malalako hoe tsy hitako tsony ianao amin'ny herinandro. Eo no mitranga le izy. Dia zay ny tsy hanomezana azy micro. Atsika zany zavatra zany mba tsy tenitenenam-poana dia ozy ny olona repiterany. Le olona ny ampahery fa ny olona koa mifosa rehefa iny dia katekista ho nefa miresaka amin'ny maty.
tsika ne manahirana azonareo moa zany dia aza miresadresaka amin'ny maty zany ry havana dia aza miteny zany hoe mandriam-piadana repose manino izy teo enao zao no tian'Andriamanitra i-repose ampe fiadanana ho anao sa tsy marina zany repose ampe ry kristianina malala manatrika an'ity fanompoam-pivavahana ity zay rip fa raha amin'ny fahorinana miteny ripaka ao nareo mianakavy ao aza miteniteny en'izany matoky fa misy ny fiainana mandrakizay tsy mifarany eo amin'ny fahafatesana akory ny fiainany mino fa mitohy any amin'ny fiainana mandrakizay tsy teboka farany fahafatesana ny fiainany mino ny fahafatesana fa ity mety loha ity no tsy maintsy hitafy tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana io tarehanao io zany rehefa maty miraraka daholo io dia lasa vovoka io dia tsy hita itsony ary rehefa hitsangana maty ianao vakio tsara ny Korintianina voalohany toko 10 fa tsy ohatran'io ny tarehanao souvenir zany sy ohatran'ny tia hitadatorananiny azonareo fa rehefa hitsangana maty izy tsy ohatran'io tsony ny tarehana mistery ao amin'ny tompo zany tsy ohatran'ny pastera be pandas be monsy be tsy ohatran'io ny tarehako rehefa hitsangana maty fa bogosy lavitra an'io io takizay ko ianao ry havana ary raharahany tompo zany tena ny any an-danitra no anaran'izany osy Paoly apôstôly zany afangaron'ny olona fa ny sasany isarin'le maty iny horokorona farany mando mihitsy le iny izy ty tsy manao an'izany isika fahatserovana izy sisa zay tsy midika hoe zapetaka ao an-trano tsy manino azonao apetaka amin'ny sisiny eny tsy manino sarin'le maty tsy olana zany fa tandremy fa sao dia anao indray nitorana voalohany eo le zandriko laza anao nao an'izany misy sariny nitonay mipetraka eza be tao amin'ny salon tao maty ny jiro niditra avy any le ry miaraka amin'le jiro le mipetaka amin'ny andro iny misy armoire glasy eto amin'ny sisiny teto azo le sary teto nanome reflet teto amin'ny ana teto torany le ry vao niditra izay ny any anafatra farako hoe tsy misy mandrarana ho akasary amin'le fahoriana mba ho souvenir fa tatinao ve iny azonareo ve le izy zay zany le izy karaha tatinao moa lay visoma tsara mitsy ohatran'ny tia ny voamasina ohatran'ny tia ny orony tamin'izany fa rehefa hitsangana maty izy maninona tsy ohatran'io tsony zay zany mitadiava namana mahatoky afaka ampahery ifampitrotro amin'ny-bavaka atao vofiainanao ny mandray fampaherezana amin'ny tenin'Andriamanitra ny makaty am-piangona tsy hoe hitondra n'le maty eto fa isika nome voninahitra an'Andriamanitra isaotra an'Andriamanitra ndre ny filazantsara ny Jesosy Kristy ka tsy ho an'le maty le fanompoam-pivavahana fa isorantsika velona an'iza ny fiangonana tena réformé ary ny réformé dur dia tsy hoentiny aty am-piangonana azy ny razana fa tonga dia vitainy any ananina ny razana fa izy menakavy ny tonga mivavaka eto ary mety zany azo atao tsara izany areo ny voninkazo mba tenin'Andriamanitra re atao ao dia amin'izay le tenin'Andriamanitra eo vakin'ny olona rehetra manatrika an'le fahoriana fazasiana tsony hoe ho an'ny vady malalako azonareo ve le izy aza manao an'iny tsony teny velona izy neny zao lasa niaraka amin'ny Atsimon'Imahamasina ny Mantasoa rehefa tonga izy dia tsy anaiko amin'ny voninkazo tsara hoe ho an'ny vady malalako azonareo ve le izy zay ny velona natao hoe mandriam-piadanana fa tsy ny maty ny velona natao hoe mandriam-piadanana fa tsy ny maty raha rivane ianareo rehetra ry havana dia andriam-piadanana pastera Roselina mivady mandriam-piadanana nareo raha riva trotranareo am-bavaka tsika rehefa avy eo zay zay mandriam-piadanana ao anao mba miteny hoe pastera tianao mandriam-piadanana ianao misaotra nareo ry havako malala dia mandriam-piadanana koa nareo ariva mba tsy hanonofo ratsy nareo mba tsy amin'ny telo maraina vao mahita tory zay eny ary tsy ny maty natao hoe natsony rain'io dia amin'ny aminy fanovelona ny dikany hoe mody any amin'ny ray mpianatra mpandalina testamenta talohany eto akaiko eto miverina amin'Andriamanitra ny dikany mibebaka ary zay ny nangalako an'ity hoe amin'ity karemity isika ny mianatra momba ny fahafatesana ny dikany hoe natsony rain'ody any aminy zany dia maninona mibebaka miverina amin'Andriamanitra
iverina minawa alefa ndry de miverena tokoa ary tokiny fosiny ola fina okzay soratra mpitendry teny avy amin'ny soratra masina natao amin'ny voninkazo mba hampaherin'ny velona tena mampahery zany efa tratran'io a maty ny zanakanabavy maty tany an-dafy tsy hitako mihitsy de natsangana ohatr' zao le amin'ny sary amin'le ny tena izy zany patoriana le izy fa rehefa natsangana ohatr' zao tsisy niditra tamin'ny saiko ny toritenin'le pastera fa anatin'ny loka naninona re nomeny io nanao an'io hoe accidenté le zalahy ao na lehan'ny lohako fa tsisy heniko zay toritenin'ny pastera de zay mahatonga an'io hoe rehefa amin'ny fahoriana tsy ahoaka koa le sary fa apatorioa le sary alao ifantoka amin'ny hazo fijalian'i Kristy lay nitsangana tamin'ny matina ny resiny fahafatesana eny ary ampatorio ny sary amin'ny vatapaty mba tsy ho ny sary iny ifantohan'ny olona indrindra fa ny fianakaviana asa ohaka nefa aleo Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty no ifantohana sy banjinina ary aleo ny toriteny fampaherezana no enoina tenin'Andriamanitra no eto mampahery ny fianakaviana efa manao an'izany mba hianarantsika atao am-piangonana rehefa mamangy fahoriana andiny soratra masina raisina de iny aza vao fohy aza atao lavabe fa misy mbola mangy aorianao vitana fehezanteny vitsivitsy iny a fampaherezana tsy arakaraky ny teny maro ataonao koa no mampahery an'le olona fa hery ny fanahy masina zany ao ve zay zany ny anankiray de tenin'Andriamanitra ny ampaherezana fa io ane samy mahay an'io e samy mahay an'io teny rehetrarehetra io fa aza manao an'izany fa se hoy fa kristianina miavaka ianao masina ny fiombonanaina no fiteny rehefa mangy amin'ny fahoriana zany a aza miteny an'ireny hoe tonga zay mitondra ny fahodranomaso ho an'ny velona solondranom-bary tsy masaka ho an'ny fanahy nikona vadika mihitsy solondrano tsy masaka ho an'ny velona rambondamba ampombana aza manao azy zany ao soatra masina ao feno teny soatra masina ao zany hoe fiarahana miory amin'izay ory fifampitondrana izay fiombonanaina ho amin'ny fampitondrana izay mavesatra hany ny soatra masina reny no ampiasaina fa manina ny soatra masina tsy ampiasainao fa ny fokotany no ampiasainao mba ataovy miavaka ny fokotany mamangy sy ny fiangonana mamangy ao a ie any fokotany ianao tsy maninona ampiasao dolo reny azo tao hoe solondranom-bary tsy masaka ho an'ny velona de itiako azo atao serelako ho an'ny marary-kibo tsy maninona zay ho teneninao tsy maninona any amin'ny fokotany zay aza minomino foana ary alao ny fomban-drazana tsy ara-soratra masina aza tondrahana toka ny vata sy ny fiara itondrahana ny razana le toka raraka ao kely fa le sotrondra lahy mibetsaka fa nararao paty moa zany rehetrarehetra zany aza mino hoe ny tongo ny mandeha aloha ny lalana nale tsy iverenana fa hoana tsy iverenana ary aty am-piangonana misy avy aty ny miditra tsy maintsy mivoaka ry fa manio zao raha avy aty ny miditra de voaka ihany ko azo atao koa fa fandaminana moa zany hoe eto de makary ao a fa tena misy grave ko a tsika tsy mandeha vinanaka misy zany sa tsy misy de kristiany izy tsika tsy mandeha vinana anjanaka ahoana miteraka ninona ataoko ny andeha vinazany tsy ho atao manjary ripaketo tsika mianakavy tsy maintsy aorinany amin'ny dimy vo azo akatona ny fasana ary io aza doboka mafy be fa raha vao midoboka misy fioma ve do ringana eto tsika mianakavy misy adaladala ohatr' zany ane ny olona ry avana tsia tsy manao an'izany tsika tsy mandevina talata sy laka misy misaotra reto Atsimon'Imahamasina efa be deabe ny mandevina talata sy alaka misy andro ny tompo mitovy daholo io fa izy moa mety tsara de mba ahafahana pastera manao krono zany hoe rehefa talata zany de tsisy maty ny programanay zany mba voalamina amin'iny fa aza minomino foana am'izany aza minomino foana am'izany fa kristianina isika tsy mifanohitra amin'ny soratra masina ny mahatsiaro ny maty enoy tsara tsy mifanohitra amin'ny soratra masina ny mahatsiaro ny maty hoe ndry
raha mba teo zay neny tonay de ohatr'izao azonareo ve izy fa tandremo tsy azo atao mibana ao am-po zany kilasy anao andeha hividy voninkazo hoe vidinao dôly karazan-draha rehetrarehetra ty ty ny akanjony ataoko andompandrina indray ty ho hitako ny raha ohatra ny ty nanaovany raha mpandraisany oka ry havana oka itsy azo atao mibana ao am-po saina ary azo anaovana fombafomba manokana fahatserovana ny fahavatesany neny zao 10 taona ohatra neninay ohatra 10 taona navatesany neninay oka ry havana nenay manko efa kaikaiky ny 3 taona zao tsy fanao zany tsy manao fanimpopivavahana ho fialan-tsasatry ny maty tsy manao an'izany tsika protestant ry havana enao velo io zany mila enao velona no mila miala sasatra de tsy maninona fa 3 volany fialan-tsasatry ny mahadekona ohatra zany azo etreretiny zany rehefa tsy hainao fanompona tsy manana raha mifatomaina isika tsy mamadika ny kristianina raha dorana ny razana enoy tsara tsy entina ty am-piangonana ny lavenona ny fianakaviana kosa dia afaka manomana fanimpopivavahana fisoran'Andriamanitra ty am-piangonana averiko tre mandeha io raha dorana ny razana ny Fjkm mbola sanao fanambarana hoe tsy manaiky ny fandorana ny razana na manaiky tsy mbola nyteny an'izany ny Fjkm ny fianakaviana kosa dia afaka manomana fanimpopivavahana fisoran'Andriamanitra ty am-piangonana dia iny zany nataonareo aloha zany fampidirana azy ery amin'le fiaina tsy hitariana ataonareo aoriana tsy maninona zay fa afaka mankatiny kristianina mivavaka tsy manao fanimpopivavahana angatana ny fialan-tsasatry ny fanahy ny maty sika protestanta tsy ny fisaonana ny zava-dehibe neny sasany any akaidirana mividy akanjo dia mainty mandrapatapitry ny taona le akanjo zao moa zany efa tsy de lamody tsy olona mametaka bokotra iny izy ty bokotra akanjo rehefa tsy ampy am'izao fiainana efa sarotro zao tsy ny fisaonana ny zava-dehibe fa ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty azo atao tsara ny miaraka amin'ny sasa amarana azy azo atao tsara ny miaraka amin'ny sasa ho fiombonan'ny fianakaviana saingy tsy voatery atao zany miaraka amin'ny sasa fa misy heviny ko iny sao de manaranaraka zay ny tena hevitra efa moa de le kristiana manaraka ambokony zany ko fa rehefa mahatsiara ny hoe eto Madagasikara matsy ry havana zao fa any Afrika Atsimo no misy ny atao hoe bidonville fety Madagasikara zao ville de bidon zay zany le tokantranotsika rehetrarehetra misy bidon daholo ny alalana hoe malagasy fenao de misy inona ao an-trano misy bidon zay zany ny alalana hoe malagasy ary efa tadozatra n'izany tsika ka mba ho fitsitsina ny rano ao anaty bidon tsy maninona afaka amin'ny sasa somatsara fa zasiana fombafomba zany fa misasa tsotro zao azo atao mivavaka fa Andriamanitra inganenao anadio anay amin'ny alalan'ny fananao masina ny ranao so ny manadio anay amen sasao tsara amin'izay mividiana klinina vidiana savony mety dôly zany rehetrarehetra izany ndao ary araka maky nyty sika ry havana amin'ny anaran'ny tompo Jaona toko 5:20 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe hoy Jesosy Kristy izaho ny fananganany maty fiainana izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray mirary pasika sambatra ho anao ry havana ho foanany tsisy ndao vakitsika indray ty soratra masina ty Isaia 2:15 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana ary Jehova tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hamafa ny tondra-dranomaso ny olony eny amin'ny tany rehetra fa Jehova no efa manomboko zao zany esory ao amin'ny lasi-tsainao fa tsy sitrak'Andriamanitra ny hafaty anao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen